Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny famitinana ny lesona faha-13 isika anio Andriamanitra isika satria mbola afaka nianatra zavatra sarobidy lehibe nandritra ny herinandro iny. Inoky ihany koa nahatsapa zany ianao ary ny rina dia tsy handalo fotsiny ihany eo amin'ny fiainantsika izy ireny fa hitondra voka-tsoa atsika. Alohan'ny dirantsika amin'ny famitinana ny lesona dia vavaka isika. Iranay tsara indrindra izay ny-danitro mbola misaotra anao izay ny amin'ny fitantananao, misaotra anao koa ny amin'ny lesona izay nianaranay nandritra ny herinandro iny. Misaotra ny amin'ny hery izay omenao, misaotra ny amin'ny fahalalana sy ny fahamasinana. Ankehitriny izahay dia midina an'izany lesona izany. Aoka ianao aminay ary aoka ny tsara indrindra hatrany ho raisinay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika moa dia manao hoe miandrasa an Jehova. Ny tsy anjera dia ny Salamo 7:24 manao hoe miandrasa an Jehova ianao, matokia ary aoka aherin'ny fonao, eny miandrasa an Jehova. Ny fanantenana no mandrisika antsika rehefa tsy manana hery intsony isika. Eto amin'ity izao tontolo izao ity izay rendrika anaty fahotana sy ny fahoriana dia tsy misy fanantenana ho amin'ny fiainana tsaratsara kokoa, izay tsy misy aretina sy fanaintainana ary fahafatesana intsony. Satria Andriamanitra irery ihany no manana fahefana hanafoana ny fahotana izay fototry ny ratsy rehetra noho izany izany no andrisihan'ny mpanao salama antsika mba hiandry. Miandry ao anatin'ity alina feno fahoriana izay hainantsika ity, mandra-pahatonga amin'ny maraina be voninahitra rehefa tsy hisy fahafatesana intsony sady tsy hisy alahelo na fitaraina na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Dia nandritra an'izany tsika dia nandinika ireo teny izay navoaka ny mpanao salamo, le hoe miandrasa an Jehova, miandry izany, miandry ampanetretena, miandry anatin'ny fotoan-tsarotra, miandry anatin'ny fanavotana, miandry ao anatin'ny fahatokiana ihany koa. Feno fiandrasana kely na lehibe ny fiainantsika. Miandry ny fahaterahana zaza ohatra isika, miandry ny valina fanadinana ohatra na fahasitranana aretina. Midika faharetana koa nefa io fiandrasana io. Maharitra ny fiandrasana nefa tsy tokony ho kivy isika. Tsy miandry irery isika ny zavaboary rehetra dia miandry fatratra ny fanafahana antsika ihany koa. Fiandrasana izay midonana nanam-poana fotsiny izany fa fiandrasana tena misy atao koa. Tsy maintsy maniry an'izany isika ary mazoto mafy hiaona sy hiazona an'izany. Mihoatra ny hifantakarana amin'ny fifandraisana io anefa ny fiandrasana an Jehova voalohany indrindra fa ny riana fatratra izy io. Mety ho tsy fahombiazana vokatra ny fanadinana na mety hoe tsy tonga mihitsy ohatra ny fahasitranana, saingy ny fiandrasana an'Andriamanitra dia azo antoka fa hiafara amin'ny fiainana sambatra izay tsy misy ota. Ahoana ilay miandry amin'ny anatin'ny fanetretena? Ny Salamo 1:30 no ahitantsika an'izany. Voaositra ho mpanjaka amin'ny fotoana ho avy Davida, ilay mpanoratra ny Salamo 1:30 raha mbola mpiandry onjy nanetretena. Nandresy olona goavambe anankiray izy, nandresy tamin'ny ady any arivony ary nankalazaina ho mpanjakan'i Israely tamin'ny farany. Na dia tsy kelikely aza ny fisandratan'i Davida dia manana fanetretena hatrany izy, tsy mba nandray ny voninahitra aza, tsy nomen'Andriamanitra azy izy na dia toa manohana an'izany aza ny zava-misy. Na tsara ho toy ny zaza efa maoty teo anatrehan'ny tompo izy, eo anelanelan'ny 2 sy ny 7 taona eo no miseho ny fahamotiana ny zaza. Mahafantatra ny fahalemeny sy ny tsy fahalalany ny zaza ka mbola mitady fampionana sy fiarovana amin'ny sadiny reniny. Dia toy izany ihany koa, asaina isika mba hitovy amin'io zaza io, miandry ampahatokiana, miandry ampanetretena eo amin'ny sandriny raintsika mandrakizay. Ny fotoan-tsarotra rehetra indrasana koa nefa tsy ho zavatra hoe milamina foana fa tena misy fotoan-tsarotra tokoa. Tontolo-kevitra nanoratana ny Salamo 1:20 dia tena tsy mampahery velively, baby tany Babilôna manko ny Israely, arava i Jerosalema sy ny tempola. Saingy ny hira ny mpanao salamo
hoy izy hoe eny zava-dehibe nataon'i Jehovah ho antsika ka dia faly isika. Faly amin'ny fahababoana ve zany sa faly amin'ny fanaintainana? Aoka ho faly ve isika amin'izao tontolo izao izay babon'izao fahotana izao? Eny tokoa faly satria tsy mijery ny fahoriana ankehitriny isika fa mibanjina an'ireo zava-dehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny lasany masontsika. Amin'izay dia hijery ny ho avy am-pifaliana isika. Rehefa ho avy Jesosy dia hanjary fifaliana ny fotoamaniana. Rehefa ho avy Jesosy dia tsy hisy ny fanaintainana. Tahaka izay nanofy ihany isika rehefa tonga izay fotoana izay miandry ny fanavotana tokoa. Ao amin'ny teny fampidirana Salamo 2:20 dia mamaky koa isika manao hoe tononkira hatao amin'ny andro sabata. Hitantsika amin'ny lafiny roa amin'ny sabata dia ny famoronana sy ny fanavotana. Ny Salamo 2:20 sy ny 15 no hitantsika amin'izany dia hoe voaositra isika, teny manokana no ampiasany eto ilazana ny diloilo mifangaro amin'ny fanatitra ho an'Andriamanitra izany isika. Ary manaraka izany dia mizara ny fanantenantsika amin'ny hafa isika mba hanambara fa mahitsy Jehovah, vatolampy izay tsy misy tsiny. Mifaly amin'ny fibanjinana ny asa tanan'Andriamanitra isika. Nefa maro ny tsy manaiky ny mpamorona, maro ihany koa ny tsy manaiky ny fanavotana tolona. Fa isika kosa izay nanaiky ny mpamonjy dia ho foronina vaovao indray, tahaka ny firofia ihany. Amilolony isika hisandraka avy eo androbona. Eo am-piandrasana an'izany fotoana izany dia manavao ny fanantenantsika isaky ny sabata isika ao anatin'ireo fomba anankiroa ireo. Jerentsika koa ilay hoe miandry an'ilay maraina be voninahitra izay tena antenaina tokoa. Ny maraina manko no mamarana ny alina izay nisy ny fahakiviana sy ny fahoriana. Dia toy izao ny famaritan'ny fiovana izay entin'ny maraina amin'ny Salamo 1:30 hoe ny aizin'ny fahafatesana izay izy niova ho lalana tokony alehako ampahatokiana, ny fasana manjary tanomaina. Mampirisika antsika atokony ten'Andriamanitra izay hitarika antsika mandra-pahamarain'ny andro Petera. Raha oviana nefa izany vao tonga Jesosy manko no ilay kintana mamirapiratra fitarikandro. Rehefa tonga izy tsy hisy alina intsony ary tsy mba mila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny masoandro izy fa ny Tompo Andriamanitra no hanazava azy. Mendrika ny andrasana tokoa izany. Ity am-pamaranana dia ity lahatsoratra Madamo White ity no ndeha hamidinantsika azy manao hoe miandry ny fiavian'i Kristy fanondroana isika, ny fanantenantsika ny amin'ny fisehoany tsy ho elo eo amin'ny ranolanitra mikery sy voninahitra lehibe no mameno fifaliana ny fontsika. Rehefa ho avy ny mpamonjy ireo izay niomana Iona aminy dia hiantso mafy hoe indro Andriamantsika izay nandrasantsika hamonjy antsika, indro Jehovah izay nandrasantsika koa dia aoka ho faly sy ho ravoravo amin'ny famonjena isika. Sady voninahitry ny fiainana tsy mety levona no tehirizina any an-danitra ho an'ny voavitra izay ho mpanjaka sy mpisorona ho an'Andriamanitra any an-danitra. Izany no fanantenana napetraka ho anoloantsika, fanantenana manao ahoana tokoa izany. Engany ka ho vonona amin'ny fiavian'i Kristy ny olona rehetra, vonona amin'ny fiavian'i Kristy ianao, Andriamanitra anie no hanao mpandresy. Dia iriko izany ho tanteraka aminao tokoa, hanao mpandresy tokoa anie Jehovah. Amen. Vavaka isika, liranay tsara an'ezan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'ny lesona izay nomenao anay. Misaotra izay mamboly fanantenana ary mampisokatra amin'ny masom-pananay fa sanakao tokoa izahay. Nataka aminao izay mba amboly ny herin-tsaina mba nanay faharetana aminao ka tsy atahotra izay na dia mandalo savatsarotra aza. Ianao ny tokonay, ianao ny koa mamelona ny fanantenana ao anatinay. Ampio izay nanatoendray ny toe-tsain'ny mpandresy ary ho ao aminao rerany no hifalianay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.